dia ravoravo ary ampitsikitsikina indray no ianolorana ny arahaba ho anao izay tsy mahafoy fa miaraka mandrakariva amin'ny radio asisy amin'izao fandaharana anyvozakery avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Dia arahaba manokana ho antsika izay any atokantrano tsirairay avy any naizanaiza misy atsika na ny onjam-peo no hoenintsika na mahita sary ihany koa isika dia Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy. Ary izao fotoana izao anie dia anivozantsika hery tokoa ka ampitombo ny finoantsika any Kristy. Amin'ity andro faha-efatra ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe antomotra ny andro Hody ao ity dia hijery zanatoa hevitra hafa indray isika. Fa alohan'ny hijerentsika an'izany dia andeha alohantsika hiarivavaka ka hiantso ny parakleto ilay mpananatra dia ny fanahy masina. Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra indrindra indray izay raha afaka miara-miantso anao ankehitriny ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahafahanay miara-manovo hery amin'ny teninao. Raha anokatra ny teninao ary izahay, raha amakafaka sy andinika an'izay voalaza ao ary izahay ka maniry ny azo hery avy amin'ny teninao dia ny fanahinao masina no ao ka hiasa aty anatinay tsirairay avy ahatakarana ny tiana holazaina ary hanafihery anay tokoa ka ampitombo ny finoanay anao. Dia misaotra sahady Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Tsy ho tafody ve raha sanatrika maty? Izany fanontaniana izany no andeha ho jerentsika indray amin'ity hariva ity ry namako. Ao anatin'ity lohahevitra hoe efa antomotra tokoa ny andro dia andeha Hody isika ity, ary ny fanapahan-kevitra dia hoe satria antomotra ny andro dia Hody ao. Dia ny fanontaniana hoe tsy ho tafody ve raha sanatrika maty? Satria tokoa rehefa mijery ny tontolon'ny fiainana misy atsika amin'izao fotoana izao, indrindra moa ao anatin'ity lisiny ity valana retina Covid-19 ity isika izay efa tamin'ny 19 no tonga aty amin'ny 21 raha ny taona no resahantsika dia fahafatesana etsy sy eroa rehefa resaka isika ka manokatra n'ireny pejy Facebook ireny na mijery ny pejy n'ireny gazety amin'ny filazana manjo ireny dia indro fa be dia be ny filazana. Ary amin'ny Facebook moa dia mety hoe tsy afinaritra ny fomba ilazana azy fa ohatran'ireny hoe mifanina n'ireny zany mihitsy ny isam-pianakaviana, ny isaky ny ankohonana maneho hoe aty aminay misy fahoriana, ohatrany hoe hifaninanana zany mihitsy ny manova sary ho zavatra misy voaly mainty na labozina maneho fa misy fahoriana. Dia tsy hoe tsinitsika olombelona izany fa izao hoe ny fiainana misy atsika mihitsy no efa feno fahoriana rehefa fahafatesana ny tany rehetra izay misy atsika no tena mameno azy. Rehefa mijery ny vaovao isika ary any amin'ny firenena breziliana dia manahoana moa amin'izao vanim-potoana misy atsika izao? Sanatria ohatran'ireny hoe mamboly eny an-tanytsara eny mijery ny sarin'ireo olona izay mandevina an'ireo olona maty lavina ity aretina Covid-19 ity, ary eny amin'ny toerana izay ahitana hoe teto misy marary dia be dia be foana ny maty teo amin'izany toerana izany. Ary tsy ho lazaintsika intsony ny maritrisa fa be dia be ny any amin'izany firenena izany. Ary rehefa tena mijery an'ireo sary sika ho dia ohatran'ny sanatria hoe tanimboly izany kanefa dia lavaka be dia be andefasana, andetehana, ametrahana an'ireo nofo mangatsiaka an'ireo olona maro anarivorivony izay lavo ny fahafatesana noho ity valana retina ity. Ary isan'andro san'andro isika dia mahita foana filazana manjo, isan'andro san'andro dia mahita foana ary mahare fa misy fahafatesana ry amin'izao faritra izao, misy fahoriana ry amin'izao tokantrano izao, ary amin'ny toerana rehetra dia ohatran'ny tsy lao zany. Ary saika tratran'izany ny saika ny ankonana rehetra, ny fianakaviana, ny fiarahamonina moa dia ohatran'ny tsy misy fiarahamonina tsy misy fahafatesan'izany. Tamin'iny faran'ny herinandro lasa iny zao no nahitako zao fanambarana tao amin'ny Facebook hoe loza fa olona anaky telo be zao ny miara-maty eto an-tokotaninay lavy ny coronavirus. Eny amin'ny fiarahamonina dia efa saika tsy misy
faritra na toerana hoe tsy mahita fahoriana. Anankiray amin'ny sary izay asehoko ato moa antsika izay mahita sary dia ranamana anankiray izay nodimandry ary 3 andro izy no nodimandry rery tao amin'ny tranony satria mipetra-drery dia tsy nisy nahita, tsy fantatra akory izany hoe inona marina fa dia efa vatana mangatsiaka. Ary mampalahelo hoe ny fiainana misy atsika amin'izao fotoana izao, mampalahelo satria fahoriana sy fahafatesana no indro to lasa betsaka ary manjaka amin'ity fiainana misy atsika zanak'olombelona eto izao, fa betsaka ny maty ary eny amin'ny rehetrarehetra eny dia ahitana filazana manjoa, ny mifanena eny dia ahitana olona mitanondrika, ka izay no mahatonga an'ilay fanontaniana hoe korasanatria koa izany ve za maty dia tsy ho tafody ve nefa atomotra ny andro ary manapa-kevitra fa hody? Raha sanatria koa ve zany za maty dia tsy ho tafody ve? Very fanantenana ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Tsy hita mitsony izay ale, tapidala-kaleny maro ary mitotototo etsy sy eroa fa tsy hita tsony hoe aiza ny lalakombana, dia manontany tena hoe ary za zany dia tena tsy ho tafody tokoa ve zany raha sanatria ka lavo melohan'ny fotoana na dia efa atomotra ary ny andro? Dia sanatria tsy ho tonga any amin'ilay finenana efa amboarina sy omanin'i Jesosy ve? Ity fiainana ity dia fiainana sarotra. Ny soratra masina miresaka amintsika mahakasika ny toe-javatra iainantsika. Ny Jaona 5:17 no andehany ovakitsika. Jaona 5:20 dia ny 7:30 dia izao ny voalaza. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Manoloana ny fanontaniana maro izay indro fa toa mipetraka ao an-tsaina satria be loatra ny fahoriana, be fahafatesana loatra amin'izao fiainana misy atsika izao, dia izao ny tenin'i Kristy amintsika hoe aty amin'izao tontolo izao tokoa no ahitanareo fahoriana, fa efa nilaza taminareo mba hanananareo fiadanana amiko ary matoky io izy fa izao efa naharesy an'izao tontolo izao. Mbola misy fanantenana tokoa ary vezany ao aorianan'ireo fahafatesana be dia be manginy fotsiny amin'ny fiainantsika ireo. Sa ve dia tapitra hatreo tokoa izany ny dia ka raha manapa-kevitra ary fa hoe andeha hody dia raha sanatria ka lavo tampoka dia tapitra hatreo tokoa ve? Sa mbola misy fanantenana ve? Dia averintsika vakiana ilay nilazain'i Kristy fa izany teny izany hoy izy efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko, fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Kanefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao hoy Kristy. Kristy ilay fanantenantsika, ilay zanakalahy tokan'Andriamanitra nanolotra ny tena no avitra ho antsika ary izay rehetra mino azy dia hanana ny fiainana mandrakizay dia fiainana any amin'ny fonenany ray any amin'ilay toerana efa amboariny sy omanino antsika, dia izy no miteny hoe efa naharesy an'izao tontolo izao ka na aty amin'izao tontolo izao ary ny ahitanareo fahoriana dia matoky ary rehefa nilazaiko taminareo izy ny hanananareo fiadanana amiko. Dia mandresantsika foana ny hoe andeha antsony Kristy mba hanjaka ao amin'ny fiainantsika, mba hananantsika fiadanam-po ao aminy, hananantsika fanamaivana ny fahoriana amin'izao fiainana izao ary hananantsika antoka satria izy efa nangataka tamin'indray mba hanome antsika ny fanahy masina hiara-dalana amintsika ao anatin'izao fiainana izao. Marina fa izao no lazain'ny Romanina 5:17 dia andeha aloha ny tapany voalohany raha antsika mamaky. Romanina 5:17 dia ny 17 tapany voalohany dia izao ny voalaza ao hoe fa fahafatesana no tambon'ny ota. Dia marina fa ny soratra masina no milaza an'izany. Dia andeha isika nefa tsy alaim-panahy hoe Andriamanitra izany ve amin'izao fahafatesana be dia be manerana ny tany eraky ny fiarahamonina naiza hita etsy sy eroa izao, dia satria be fahotana tokoa izany tsika dia haringan'Andriamanitra ve dia vonoiny amin'ny alalan'ity koronavirus ity? Tsia, efa niresantsika izany fa tsy Andriamanitra no mahatonga an'izao fahoriana izao fa ny fahotana. Ny fahafatesana dia tambon'ny ota. Tsy Andriamanitra no mahatonga an'izao zavatsarotra izao fa ny fahotana no mahatonga an'izao zavatsarotra izao. Dia andeha ange ovakitsika ity teny nalaina avy ao amin'ny asa soratra ilay mpitory ny filazantsara ao amin'ny boky fanantenana ao ambadiky ny ampiso, dia Mark Finlay nanoratra azy manao hoe ny tambon'ny fahotana
dia ny fahafatesana fa Andriamanitra no manomana fiainana mandrakizay ho an'ireo vonjeny. Mandra-piandry an'izay fotoan'izay ny maty dia tsy mahareny inninona fa rehefa ho tonga Jesosy dia atsangana ireo nodimandry tao aminy ary miaraka amin'ireo marina tratra velona dia hoentiny any amin'ny ankohonany ray. Rehefa namaky an'izany boky izany isika ka miverina amin'ilay romanina toko faha-enina andiny fahatelo amby roapolo dia andeha aloha ferintsika vakiana mihitsy izay romanina toko faha-enina andiny fahatelo amby roapolo izay dia toizantsika mihitsy n'ilay andiny manontolo dia hoe fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary izao ny toy ihany fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ry namako, marina fa ny fahotanana na tonga n'izao ratsy eo amin'ny fiainantsika izao ary marina fa indro fa feno fahafatesana tokoa ny fiainana misy antsika amin'izao fotoana izao fa fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ilay zanaka lahatokan'Andriamanitra efa nanolotra ny fiainany mba hananantsika an'izany fiainana mandrakizay izany ka ny antoka zany mba hananantsika an'izay fanantenana izay satria be fahafatesana loatra ka raha sanatria koa isika ave hoe lavo dia manahoana ny momba antsika ny amin'ny efa fanapahan-kevitra hody ho any an-tranony ray anefany dia ahoana ny antoka hananantsika an'izay fanantenana izay dia ny tenin'ny Kristy. Andehany jerentsika indray ny Jaona toko faha 1:10 andiny fahatimy amby roapolo hoe inona mihitsy moa no lazain'i Jesosy mahakasika an'izany. Jaona toko faha 1:10 azafady, Jaona toko faha 1:10 dia ny andiny fahatimy amby roapolo dia izao ny voalaza hoe hoy Jesosy taminy: izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Tsy manome fanantenana be anao very namako izany teny izany fa na sanatria ary izany lavo amin'izao zavatra misy amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao izay mino ahy Kristy na dia maty aza dia ho velona indray. Na be dehibe ary ny fahafatesana manodidina antsika. Andeha sika tsy atahotra hoe roviana ny toroko fotsiny tsotro izao fa andeha na dia ho avy ary izany na sanatria ho tonga ary izany dia melohany hatongavana an'izany dia andeha ino an'i Kristy fa hoy izy hoe izy ny fananganana ny maty sy fiainana ary izay maty na dia maty aza fa mino azy dia ho velona indray. Izany hoe tsy ho tapaka hatreo fa afaka ho tonga soa ihany any amin'ilay fonenana efa omanin'i Kristy hoay soanao. Ka izany fanantenana izay avy amin'ny tenin'i Kristy izany no andeha ampiorenana ny finoantsika anekentsika hatrany ihany ny fitiavan'i Kristy ka ampitombotsika ny finoantsika azy ary ampiorenantsika ny fanantenana ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny soratra masinao dia misy andininy lavalava izay miresaka ny amin'ny toetry ny kristianina izay mody mandry. Dia ane mba jerentsika izay lazainy izany andininy maromaro izany dia ny Tesalonianina voalohany toko faha 4 no misy azy. Dia jerentsika ny Tesalonianina voalohany toko faha 4 izay miresaka ny amin'ny toetry ny kristianina izay mody mandry ka araka ny lazain'ny soratra masina zany dia izao vakitsika manaraka izao ny toetry n'ireo kristianina izany hoe mpanaradian'ny Kristy nandray azy ary mino an'i Kristy raha ohatra ka mody mandry. Vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 17. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Alohan'ny anoizantsika azy izany aloha izao dia hoe misy ny mody mandry ary misy ny malahelo dia izao mihitsy ilay resahan'ny soratra masina hoe tsy tianay tsy ho fantatrareo ny amin'izay mody mandry mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Misy ny tsy manana fanantenana dia ny mifanohitra amin'izay koa izany manahoana ry namako, misy koa ny manana fanantenana ary Kristy efa mampanantena antsika. Andeha tohizana ane ilay izy averintsika ilay andiny 17 dia tohizana hoe fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy alahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Dia izao ny toyny hoe fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Dia tohizana ihany fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nody mandry tsy akory. Dia nitoy any amin'ny andiny 19 dia hoe ny fantenan'ny Tompo
tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetran'andriamanitra ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha dia mbola toizany ihany fa rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Mino fa nanokatra baiboly ianao dia eo ambany masonao eo ilay andininy mifanesy izay nivakitsika teo fa na dia maty ara hoy Kristy ka mino dia mbola ho velona indray ary raha nivakitsika tsara ilay andininy teo aloha izay niarahantsika namaky teo dia miresaka fa izay maty ao amin'i Kristy no anahoana voalohany no hitsangana voalohany ary raha ho avy Kristy andeha vakitsika averina ilay 5:50 hoe izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory aika izany raha sanatria ka lavo ny fahafatesana dia ny velona ary tsy mialohan'izay nody mandry ao amin'i Kristy tsy akory dia ny andininy 4:70 teo hoe ny tenan'ny tompo mantsy no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetran'andriamanitra dia izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha dia mahafinaritra loatra ilay tenin'andriamanitra fa rehefa afaka izany ho izy ao amin'ny andininy 7:10 dia isika izay velona ka mbola mitoetra dia atao inona ihany koa akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona anao inona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho aizy ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ry namako antombotra ny andro andeha hody isika na inona ny ety amin'ny lalana ety andeha hody fa ho any amin'ny tompo mandrakariva isika na isika tratra velona na isika sanatria lavo ny fahafatesana dia hoy ny tenin'andriamanitra hoe ho any amin'ny tompo mandrakariva isika hitsenan'ny Kristy eny amin'ny habakabaka hiaraka akarina eny amin'ny rahona ka aza manary fanantenana izany isika na no an'ireo avatitsika izay efa nody mandry teo aloha na ho antsika izay mandiha an'izao fiainana sarotra izao andeha isika tsy hanary toky na atahotra fa Andriamanitra tsy mandaingy tsy mamitaka ho any amin'ny tompo mandrakariva isika ary eo amin'ny Tesaloniana 1:4-7 moa dia izao mihitsy ny lazain'ny soratra masina hoe koa dia mifampionony ianareo amin'izany teny izany ho aso manao izany izay mandalo fahoriana mety misedra zavatsarotra mifampionona isika amin'izany teny feno fanantenana fa ny tenan'ny tompo no hidina ary hiara-hiakatra isika hitsenan'ny Kristy eny amin'ny raholanitra dia ho any amin'ny tompo mandrakariva. Nisy tokosy andininy anankiray farany rahantsika mamaky amin'ity ariva ity dia izay lazain'ny Koritianina voalohany 10:10 andininy 4:40 sy ny 5:40 tokosy andininy anankiray izay anamarina amintsika fa Andriamanitra tsy mandaingy ary efa nitanterahany izany teniny izany dia molo tanterahany. Koritianina voalohany 10:10 dia ny andininy 4:40 sy 5:40 dia izao ny voalaza hoe ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo fa raha eo amin'ny andininy 5:40 fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ry namako fantatritsika tsara fa efa natsangana tamin'ny maty Kristy dia izy ilay efa naresy an'izao tontolo izao raha maty izany ka mino azy araka ny teniny dia ho atsangana ho velona indray ary hiara-hiakatra hitsenan'ny Kristy fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia navela tao am-pasana fa tsy natsangana fa satria Kristy natsangana dia ho atsangana ihany koa izay maty ao amin'ny tompo araka ny lazainy ny soratra masina ka misy fanantenana izany ry namako ao anatin'izao fiainana izao misy fanantenana izany ambadika izao fahoriana mameno ny fiainantsika izao ary misy fanantenana fa mbola ho any amin'ny tompo mandrakariva isika ka raha mianjady aminao ny fahoriana ankehitriny aza manary toky raha efa nandao anao ny olo tianao aza manary toky fa raha ho avy Kristy iona am-pifaliana amin'ireny malalantsika izay nino an'i Kristy ireny isika ary isika kosa amin'izao fahavelomana izao andeha hanankina ny fiainantsika amin'i Kristy ka ino azy andray azy satria izay ao aminy na maty aza dia ho velona indray raha tratra velona moa andeha ino azy mandrakariva mba hiara-hiakatra ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Feno fahoriana ny fiainana misy amintsika amin'izao fotoana izao ary tsy moramora ny mampitraka ny loha manoloana rehefa ianao no hidonana izany fa ny tenin'Andriamanitra nefa manome fanantenana antsika ho ay manokana izany izao izay miresaka aminao tamin'ity volana aprily
taona 1 ity no nody mandry ny reniko ary mafy tamiko satria reniko ny teraka ny tena nampalahelo dia tamin'ny fotoana ny alany io reniko aina dia nantsoina ary niazakazaka namonjy ny tany amin'ny toerana izay nonenany fa indrisy fa tsy natratra azy tsony tokony ho teo amin'ny 10 minitra teo nahataperan'ny ainy no tonga ary mafy tamiko izany satria niazakazaka mafy asaika mbola ilaza taminy fa tiako izy niazakazaka mafy asaika mba mbola hanonona vavaka farany ho azy alohan'ny tsaharany fofinainy fa indrisy fa tsy natratra n'izany tsony ary taraiky dia nalahelo tsy afaka ny vavaka ho an'ny antsony sao tokoa mantsy le izy ry namana hoe amin'izao fahavelomantsika izao isika no andeha ifampitondram-bavaka amin'izao sika samy mbola mahatsiaro ny fiasan'ny fanahy masina ny tenantsika izao isika no andeha ifampivavaka fa tsy hoe rehefa maty nanody mandro ny olona iray izay vao hoe andeha hivavaka ho an'ny fanahany isika fa izao isika no andeha ifampivavaka dia mafy tamiko ny tsy nahatratra ny neny hoe mbola velona intsony ka afaka nanonona vavaka ho azy fa efa tapitra ny ainy ary mafy tamiko le hoe mbola tehiteny taminy ka reny sy tsapany hoe tiako izy kanefa efa tapitra ny ainy dia tsy zarery fa mety isika ihany koa mety amintsika izay miaraka miaina mbola velonaina somatsara izao ihany koa no nandalo zavatsarotra ohatr'izany firifiry tamintsika moa no tsy afaka namonjy ny fandevenana nireny ava-malalantsika reny akory firifiry tamintsika no nitaraina fa na ny andeha nanatrika ka nahita ny nofo mangatsika n'le ava-malalantsika ary tsy azontsika natao akory no izao toe-javatra sy ny valana retina manerana ny tany izao ary firifiry tamintsika ny hoe mety mba niazakazaka dia tonga ihany fa mety efa vita ny fandevenana nandefa teny an-dalana ny voasakana dia tsy afaka namonjy na niaraka tamin'ny fianakaviana ny eo ny fiaraha-miorina mba te hahita farany amin'ny nofo mangatsika n'le havatsika firifiry tamintsika ihany koa moa no manana fahoriana matsiaro marary manoloana n'izao fiainana misy atsika izao ho manokana dia nalahelo iza moa tsy alahelo raha mody mandry ny reniny fa malahelo koa fa izao manoloana n'izany nefa manana fanantenana fa ho avy Kristy ny reniko mantsy dia nanankina ny fiainany tamin'i Jesosy ary mino fa raha ho avy Jesosy ilay efa mampanantena fa izay mino azy na maty aza dia ho velona indray Jesosy ilay mampanantena fa izay maty ao aminy dia ho atsangana ary miakatra amin'ireo izay tratra velona ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fanantenako dia hoe tsy afaka niteny tamin'iny ary tamin'ny fotoana iny hoe tiako izy alohan'ny hafatesany dia ho avy Jesosy dia hifankahita amin'ny indray dia afaka amina azy indray amin'izay fotoana izay dia afaka hiteny aminy amin'izay fotoana izay hoe neny atiako ianao ary afaka hiara hiderany Jesosy izay amin'izay fotoana izay satria izy ny fananganana ny maty sy ny fiainana ry namako mangidy sao fiainana misy atsika izao mampirotsatra ny maso sao fiainana misy atsika izao mampitanondrika ary tena raha maha-olombelona dia ohatrany tsy ahitraka ianao satria tampoka loatra mety tsy nampozina mety tsy noheverinao mety tamin'ny fomba hafa koa ny nitranganina mety mba ho efa niheverinao ihany ary mety tsy noheverinao izany hoe raha sanatria ka misy ava-malalanao mody mandry dia ianao tsy afaka hifaneo fiaraha-miory mba hanamaivana ny fahorianao amin'ny fianakavianao mety tsy noheverinao ny fitrangany fahoriana amin'izao fiainana izao ary fahoriana ny ainantsika amin'izao fotoana izao fa izao hoe misy fanantenana ao amin'i Jesosy dia Jesosy ilay miantso antsika isanandro mba handray azy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra latokana nanaiky ho faty ho antsika ary miteny fa efa naharesy ary izy mihitsy moa efa naharesy an'izao tontolo izao andeha isika handray an'i Jesosy indray andeha isika hanaiky azy andeha hanaiky ny fiainany izay atolony fa kely sisa tokoa ny andro kely sisa dia ho avy ny fotoana kely sisa dia ho avy le hoe izy ny tena ny tompo no hidina miaraka amin'ny arkanjely sy ny feon'ny trompetra ary anangana an'ireo izay maty ao amin'i Kristy dia isika izay tratra velona no hiara-hiakatra amin'ireo hitsena ny Kristy eny aminao nanitra dia kely sisa na sanatria ary kalavo dia mbola ho velona indray ho andreny ava-malalantsika nodimandry ireny andeha isika tsy
ho isan'izay tsy manana fanantenana hoy ny soratra masina ka malahelo fa tsy hoe tsy malahelo ny amin'ny fisarahana amin'izy ireny isika ary tsy fahotana ny malahelo fa zao le antso hoe andeha tsy hitanondrika fa andeha hitraka ary andrandraka hiandro ny fiavian'i Kristy izay anangana ny reny namantsika havatsika olo tiatsika efa nodimandry ireny dia ho velona indray izy ireo raha mino an'i Kristy. Ho aso anao kosa andeha amin'izao fahavelomantsika izao no andray an'i Kristy, andeha amin'izao fahavelomantsika izao no anaiky anjakany ny fiainantsika dia nasanatria ary ka lavo isika manana fanantenana fa ho tonga soa ihany any amin'ny fiainana mandrakizay. Ekenao indray ve Kristy amin'ity hariva ity mba hanafatsava ny aty fonao sy ny aty fanahinao any ka namaivana ny fahorianao ary anjaka amin'ny fiainanao dia ho tonga mpamonjy ny tenanao manokana ka hanananao antoka ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ekenao ve izy? Andao indray sika hiaraka hitsangana amin'ny toerana izay misy anao raha azonao ataony mitsangana raha eny amin'ny farafarany mety salama ianao na amin'ny fitoerana hafa tsy afaka mitsangana tsy maninona fa andeha amin'izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka isika ary hiaraka andeha hiantso an'Andriamanitra, hiantso an'i Kristy, hangataka hery hampitombo ny finoantsika fa Kristy ilay fanantenana mantsy izay efa te hanjaka amin'ny fiainantsika, hampanana antoka antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Andeha hiaraka hivavaka isika ary hiresaka amin'Andriamanitra ny amin'izany. Andriamanitra rainay, tianay, tsara indrindra masina izay any an-danitra, Andriamanitra mpamindra fosim-piantra, ray be fitiavanao. Misaotra anao izay satria tsy navelanao tsy ahatsiaro, tsy navelanao koa tsy ahalala fa ay misy fanantenana ao ambadika izao fahoriana sy fahafatesana manerana ny tany izao. Ray masino ampionony fonay ny amin'ireny hava malalanay efa lasa ireny ary ampioreny ny fanantenanay fa raha ho avy Kristy dia ireo izay maty ao aminao dia ho atsanganao. Ary izahay izay velona kosa tsy fantatrainy amin'ny hoavinay, izahay te ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay dia sy nitono eo aminao isan'andro. Jesosy malalo mandray anao indray izay ankehitriny mba ho mpanjaka ny fonay, mba ho mpamonjy ny tenanay manokana dia tehirizy eo tratranao koa izay ary ampitombo ny finoanay, ampiorenao hatramin'ny farany fanantenanay dia mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay izahay izay miaraka manandratra vavaka ankehitriny. Fangio ny ankonana tsirairay avy Andriamanitra amevany ny fahoriana any amin'ireny ankonana tsirairay avy izay miaraka ankehitriny mivavaka aminao ireny ary ampitrakao ny malahelo omeo fahaolana izay sendra olana ary ny fiainanay rehetra ho eo ambany fitantananao. Matoky anao izay ary velom-panantenana izahay misaotra indrindra Andriamanitra ny amin'izany fa amin'ny anaranao Jesosy ilay tena tianay, ilay fananganana ny maty sy ny fiainana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andeha hitsika isika satria manana fanantenana, manana ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Izay ihany koa no fiarahantsika tamin'ity hariva ity ary manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Hiaraka amin'Andriamanitra isan'andro isika handray ny fanahy masina ho mpanampy sy namantsika ary antehitra amin'i Jesosy ilay fananganana ny maty sy ny fiainana. Samy ary tahin'Andriamanitra mandra-piona, mandra-piara-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray.